misy ny finiavan'ny olona sasany ampisavorivorin'ny sainy mpiarabelona, misy ihany koa ny finiavana anaparitaka voatsimarina, misy ny fieverana fa tombontsoan'zareo ny manelitsao eo anoloan'ny fanazavana zay nentin'ny tena mampapakatenin'ny CENI teo amin'ny Radio France Internationale dia diso ny filazana fa ny daty ny fifidianana fa 20 volana Desambra no eritreretin'ny CENI ho ahemotra. Ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazetin'ny RFI dia mazava azo eritreretina ve raha ny fahavitsin'ny mpandrotsaka ny atota taratasy ireo tsakaovidina amin'izao fotoana azo eritreretina ve ny mety analavana izay fempotoana fahafahana mandrotsaka izay izy tokony farina fa 20 ny volana septambra. Dia nanazava ny mpampakatenin'ny CENI ny tenanay zany fa azo atao tsara mihitsy ny mieritreritra izany raha takeniny zavamisy. Tsy nisy resaka fanemorana vaninandrom-pifidianana fa io fanalavana ny fempotoana izay androtsahana ny atota taratasy io no nanontanizy ireo dia izay milaza fa raha takeniny zavamisy tsy misy antony tsy ahafahany manao izany satria zay atao an'ivon'ny CENI mahafantatra ny tetiandro izay nofaritanay izay mbola everina fa azo iatrehana tsara izay fanetsehana io fempotoana farany fa 20 ny volana septambra io. Noho izany dia manamarika izay fa tokony tanana ny rehetra eo anoloan'ny finiavan'ny olona sasany ampisavorivorin'ny sain'ny mpiray tanindrazana, eo anoloan'ny finiavan'ny olona sasany anely vaovao tsy marina ary dia everina fa mampitandrina ihany koa izay andray manely vaovao tsy marina eny fa misy lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izay afaka hanenjehana ny olona manao finiavana hanely vaovao tsy marina amin'ny sehatra isan-karazana. Ny député Mily Mivady sy ny vahoaka ny Faratsio izay nampiseho tokoa fa tena ny feon'ny vahoaka nentina tany amin'ny fitsarana ary nalany anazy somatsara sombam-boaka. Izy dia fitsarana izay nivoaka navoaka ny fitsarana avy Malalam-pandroenana nametraka fa ny député Mily no lany aty amin'ny nanolana iny vahoaka ny distrikany Faratsio lasa sombam-boaka Madagasikara. Zay nitondrako an'ilay teny hoe ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindra ny chef district eto Faratsio zany dia mandat tsy anatatse mandat tsy manatanteraka ary manaiky ny didim-pitsarana izay navoaka fitsarana avy Malalam-pandroenana. Raha milalany zany dia atao hoe manao voie de fait satria tsy maintsy ny fitenena ao anaty didim-pitsarana dia hoe ny didim-pitsarana s'impose à tous les tenitenina do zany rafi-mpanjakana rehetra ny manomboka ny président de république zany premier ministre zany ny anteniera-pirenena sy ny rafitra rehetrarehetra. Indika zany zany hoe manatanteraka ary tsy maintsy manaiky izay didim-pitsarana zay. Ny tsy fahatongava ny chef district eto amin'izao lanonam-panjakana zao satria lanonam-panjakana zao fametrahana samboady zao dia filazana zany fa mandat ny didim-pitsarana navoaka fitsarana avy Malalam-pandroenana ary mandat ny mahasombam-bahoaka Madagasikara ny député Mily. Mila mieritreritra daholo ny olo-mpanjakana rehetra izay mandray baiko satria efa tsy fifidianana intsony izy ity fa fametrahana ny mahasombam-bahoaka anazy ao amin'ny district misy azy. Tsy mila tsy tokony isy intsony zany hoe tsindry mbola ho atao zany dia manatanteraka tsindry. Iza moa ilay manindry ao anatin'izay. Misy olona manindry, mampanindry, matoa manao foana ohatra zany olo-mpanjakana ny chef district dia manana atao mila malaza ny atao neutralité de l'administration. Ka nampanohitra anazy mpanohitra ny sombam-bahoaka metrahana samboady dia manana didy izy manotrina zany. Fa tsy hoe tsy tiako ity satria izao matahotra ny anina satria izao tsy tokony izany le fa mametraka ny asany sy olo-mpanjakana anazy izy. Solo tena mpanjakana izy eto amin'ity faritra aty ary aza dinoina hoe tsy sombam-bahoaka na district fa sombam-bahoaka ny Madagasikara. Didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy Malalam-pandroenana. Androm-panjakana ngeza be voalaza ny Lalam-pandroenana zany dia mila manaja an'izany nizanizy ary ny didim-pitsarana miteny an'izany hoe mila manaja an'izany sy manaiky an'izany daholo ny rafitra rehetra na olo-mpanjakana rehetra hatrany filohan'ny republika zany hatrany faraikely. Bisor'Andriamanitra fa tanteraka somatsara ny fametrahana samboady lanonana ara-panjakana iny ararany sintsiny raha ohatra ka ilay vahoaka no nametraka ny solombavambahoaka no mena voninahitra eto amin'ny distrika nalany azy ary zava-dehibe loatra zay ary niezaka nanasa n'ireo solotena-mpanjakana rehetra teo anivon'ny distrika teo anivon'ireo sampandrana-mpanjakana rehetra samihafa misy ny tonga ary misy ny tsy tonga satria mbola misy ny tsindry zay ataon'ireo avy any amin'ny faritra zay manery
fiasampanjakana tsy ande amin'izany fametrana lanonam-panjakana zany ka zay indrindra no niteneny nilazana hoe ara-panjakana ny zavatra ndotsy androany tena miendrika ho an'ny vahoaka ny distrika Faratsio satria fatatsika tsara ny zavatra nisy tamin'ireny raha-pifidianana ireny ka rariny sinitsy ny ratoa ka hoe aty amin'ny vahoaka aty amin'ny distrika ny Faratsio napetraka ny samboady ary isorana be dehibe ireo honorable namana izay nitarihan'ny filohelefitry ny antemera-pirenena miaraka amin'ireo député namana eo anivon'izany androm-panjakana zany satria androm-panjakana anankiray eto anivon'ny tany sy ny firenena zany amin'ny fomba ahoana moa ny afahantsika mandroso raha tsy manaja n'izany androm-panjakana zany tsika rehetrarehetra ary zay dia amena an'ireo ratsamangaiky rehetrarehetra re solon-tena-panjakana rehetra zany afatry zany satria raha mieritreritra fampandrosoana dia tsy maintsy misy alohany atao hoe fanajana n'izany androm-panjakana zany ary zay indrindra no nilazana hoe sakasaka izay totonga io fa tanteraka somatsara izy androany. Tena marina zany ary zay dia manao an'ilay fandraisana amin'ny fandriampahalemana izy io dia etsika ataonay satria tena atao anatin'ny fotoana atao hoe tao anatin'ny fotoana maina vanim-potoana mainandro zao taorinan'ireny famanina ny solombavam-bahoaka ireny dia tena manjaka ny alatromby aty amin'ny distrika ny Faratsio. Izy io dia zavatra mpiseho ihany rehefa tonga ny fotoana mainandro satria eo le raha mahakasika ny raha ataontsika hoe ara-tsosialy amin'ny malagasy eo ny famadihany raha lazalaza zavavy dia zany rehetra zany mitambatra manome an'izany ary zay indrindra no antony anankiray tena nanaovana tantsoloka be dehibe niaraka tamin'ny vahoaka satria tena tsy vitana olona rera fandriampahalemana fa tena iarahana amin'ny vahoaka sy mitondra ary zay dia nametraka telefona anankiray fampiasona ary manana an'ireo commune manodidina ary zay no ahafahanay manaitra sy miaraka amin'ireo radioparitra zay ahafahana hoe tena misakana ary nahitana vokany zany tany amin'ny commune Andramiady zay tratra tany Mandivato tany amin'ny commune Vinano Antsimo tratra tany Faravohatra tany amin'ny Andrarivo taoka Tsapamazo zay fiarahana mentana miaraka amin'ireo totsika hoe olona reo vatan-dehilahy sy ireo vahoaka ny foton'ireo. Nanakorytsika fa tsy mividy atsena mafy ny adina tiany mamay viro sapaina sangefanera niomanantsika nilasaka ao anaty ny odomay tavita ny tolona tsy vitako zao samyreny anefa fa vitako izy izao sy anareo izao tanakavanana tsy maraiko fafa ianareo tanakavy tsy maray safa fa raha isika fa raha izy roa miara-mianga dia mivadika ho azy banga vavolombelon'ny mpiasa asa andrasan'ny vahoaka miara-miasa fiara-miasa hitondra ho any amin'ny fampandrosoana koa andao isika fa miatanana sy fanolotanana amin'ny adity andraikitra omen'ny vahoaka eo amin'ny lalàna iarovana amin'ny vahoaka tatsasy ny fananany amin'izao tokoa mantsy ny fananany tatsaha ao ambala no ahitan-doza amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny tsindry azo lena mahazo azy ireo amin'ny fataro ampianaro izy ireo anara-dalàna fa tsy sasy kolokolo lava no arangaranga sy iaina n'ireo vahoaka tsy mandady arona amin'izao fiainana sarotra izao. Iza isika ny tsy mahasapa fa sarotra sy mahanitra ny tokantrano malagasy ko andeha irahina isika ho vonina androso isika satria ny firaisan-kina noely izay mitambatra vato izay misaraka fasika ka andao toizatsika ny lalana zay efa natomboka satria hoy président Ravalomanana tonga miaraka ny famboana ary miasa miaraka ny fambiazana ko atambarony eny vonintsika amin'ny adidy miandry ato anatin'ity commune sivy fokotany 10 mandrafitra ny distrika ny Faratsio ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka no ampandrosoana ny vahoaka tatsaha ato anatin'izany distrika manitsika ity solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy ato amin'ny distrika ny Faratsio ao ankehitriny tsy ho an'izay fidy arery fa ho an'ny vahoaka ny distrika ny Faratsio iray manontolo vonina ny eno sy hitondra ny etaeta ny vahoaka rehetra amin'izany rafitra isan'ambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena miantso fihavanana sy firaisan-kina
ary aoko zany ady la politika koa etam-pamaranana dia isaorako manokana anareo komity isaky ny commune, isaky ny fokotany, isaky ny amo ary isika tonga mifidy. Isaorako toy izany koa ianareo délégué de vote misolo tena ny tenako natotosany raha-pifidianana ka nahalany ny tenako. Isaorako ianareo tompona raiki-panjakana mitotona fosina androna masaka tamin'izany raha-pifidianana izany hatrany fotony ka hatrany amin'ny farany ambony. Isaorana manokana ianareo mpiasa-panjakana nanohana ambadika no nitahotra sy nondra matahora niadra taminareo. Androany kosa dia le tao zao lalona-panjakana lehibe izao nametrahana ny samboady eto anatrehan'ny vahoaka nampindrana fahefana ny tenako nandritra ny 5 taona mba ho fisaorana antsika vahoaka tonga nandatsabato sy tonga mifidy. Koa etona dia misaotra ny Andriamatoa honorable Siteny Andrianasolo ny haiko filolevitry ny antemera-pirenena solombavam-bahoaka ny tolera voalohany izay nametraka izany. Ary eo koa ianareo solombavam-bahoaka namana rehetra tonga sy nalavitany ianareo na tsina sy nafaripeo na tsina sy nafolatanana tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny tena naivady sy ny vahoaka ny distrika ny Faratsio iray manontolo. Ho toy ny momba lama zavalohany ianareo ka tsara mandroso ho tsara miverina. Saza-donona resaky solon-tena-panjakana ny Andriamatoa seto moa ny lehibe ny distrikta satria izy ny tokony hamaky an'io dia lakitsiny Andriamatoa Ramilson ny didy rehetra araka ny fahefana izay nomena Andriamatoa filoana antemera-pirenena. Izaho Randriana Solony haiko Siteny Tery solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara voalohany no sady filoha lefitry ny antemera-pirenena dia hametraka eo atsoloko ao ity samboady ity Andriamatoa Ramilson Andriamampiona nomenjanahary homarika ny maha solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika ny Faratsio anao. Mba mangala nareo isika rehetra ty mitsangana fa nareo mipetraka fa mitehaka mafy tsy mijanona nareo a mandraky mpametsaratsika amin'ity samboady ty tompoko lasy tompoko vary. Mitehaka mafy tsy mijanona tsika. Nizatsika trano lamako atao me mafy me mafy atao me mafy me mafy atavaka mafy koa mirary soa anao ny tenako aleo alasa avita ny adidy napetraky ny lalam-panorenana sy ny vahoaka ny Faratsio anao a dia ho tahin'Andriamanitra ianao a havita soa amireto vahoaka mahafinaritra reto. Misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Efitra ny samy rery ve sa efa nifampiresahana teo anivon'ny positeny ny fanekevitra natao indreny ny position positeny zany anatin'le fanapahan-kevitra n'lay le olana le fovovahy le mampagaga androany indray tsika mbo te hanontany amin'izany zavatra zany araka fefanilazaiko tamin'ny sasatrasany taminareo a izany problème ny mahajanga izany a dia fitiava manokany président Rivo sy fitiava manokana ny député Afakanjo te handray anjara te hitondra ny anjara brikiny ho amin'io tanàna io fa araka nabarako taminareo adidy mavesatra ary mahatsapa tompona andraikitra izahay député ao amin'ny firaisankina fa maheritreretinareo hoe tsisy
député firaisakiny dia inona zavatra iseho eto amin'ity tany sy fandrakana ity satria ireo député manohana fitondrana tsy mahasamy teny ny tena hetaheta-vahoaka tsy mahasamy teny zavatra maharary ny vahoaka tsy mahasamy teny ny kidnapping tsy mahasamy teny ny lalana potika tsy mahasamy teny fiakarany vidim-piainana fiakarany vidim-bary tsy mahasamy teny fa eo mianahana ohatra ny sahony eo ihany fa izahay ireo député firaisakina ireo no mahasahy isolotena hiteny fitarainam-bahoaka ka izay adidy lehibe zay a tsy zay akory no atonga anay a isaratsaraka ao anaty fa resaka ady hitambaranay le izy a ifampitezainay ao anatin'izay fa isorana manokany député afakanto isorana manoka président riva izay tena maniry izy milala ty hampandroso an'io ilandray anjara tondranjarabrika amin'io tanànany Mahajanga voalohany dia izy koa nefa efa mivahany olana ka tsy haiko hoe ahoana ny iverenantsika zany ny olana tsy maintsy misy a fa mivaly izy za manambady ianareo manontany hoe mety misy manambadiko diso ianareo na hiteny hoe mbola tsy niady nareo mivady dia isaraka ve niady tsy maintsy misy fa tsy na olona mpifakatia miady fa le asaro-piary no mampiady ka fitiavana tena sotanany reny aminay ary vao maika mampitambatra anay vao maika mampifamatotra anay vao maika misy zay respect mutuel zay entre anay